إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر المؤمنين، riva wakapin Islam, misy fanompona iray izay anisan'ny fanompona tsara indrindra, asa soa anisan'ny be fahasoavana indrindra, nampiarahiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny baikony mandidy ny anokanina ny fanompona azy ny fandidiany izany fanompona izany. Ary izany dia anisan'ny fanompona tena tiany Allah subhanahu wa ta'ala indrindra, fanompona tena tsara indrindra aorian'ny sala, izay mampirotsaka ny indrafony Allah, mampisava ny olana sy ny alahelo, varavara ny atsarana rehetra ary manakana ny aratsina, anisan'ny antony lehibe ahazonany paradisy sy manavotra amin'ny afobe, mampiroborobo ny anjara masoandro, mahaela velona, manakana ny loza ary mampivaly ihany koa ny dua. Atadruna ma hadhihi al-ibadatu al-azima, moa ve fantatrareo inna izany fanompona lehibe izany? Innaha birru al-walidain, izany dia ny fanaovana tsara ny ray aman-dreny. Eny tokony mantsy fa miaina amin'ny vaninandro izay ahitana ratsina maro isika ankehitriny, miavarina ny olona manoloana ny fampianarana ny finoana Islamo. Ny zanaka efa tsy manana fiantrana firitsony manoloana ny ray aman-dreny, hanikana ny ranomason'izy ireo aza efa tsy mahatahitra azy intsony. Miamanjavona amin'izao fotoana ny fanaovana soa ny ray aman-dreny, mahazo vahana ny faniratsirana azy ireo, ka ilaina tokoa ny hitondrana fampatsiahivana ny amin'izany. Ayyuha al-mu'minun, riva wakapin Islam, olona roa raha tsaroana izy ireo dia tsaroana ho azy ny tsara vitan'izy ireo ary ny fanaovana tsara azy ireo. Olona roa raha tsaroana ny ezaka sy ny vesatra nandalovan'izy ireo dia mahalatsa dranomaso. Eny tokoa raha lasa anabavy atao anatin'ny finoana Islamo, lasa ny fahatanorana ireo, efa miseho amin'izy ireo ny fahanterana, mety efa tsy ohatra ny lasa intsony ny sisa tavela amin'ny fiainan'izy ireo eto an-tany. Miandry valibabena avy aminao izy ireo, manantena fo malefaka sy feno indrafo avy aminao izy ireo. Sambatra tokoa izay nanao tsara azy ireo, sambatra izay mampiditra hafaliana amin'ny fon'izy ireo sy tsikitsika amin'ny tarehin'izy ireo, sambatra izay manome lanja sy voninahitra azy ireo, sambatra ny olona izay mijery azy ireo miaraka amin'ny fo feno fitiavana sy indrafo, ary mahatsaro ny fitiavana lehibe izay nomen'izy ireo azy. Sambatra ny olona izay miaritory amin'ny alina, miasa mafy amin'ny antoandro, mandreraka ny vatany
manao izay ahafaly sy ahasambatra ny ray aman-dreny. Hany ka tsy miala eto an-tany izy afa-tsy hoe efa nosoratany Allah subhanahu wa ta'ala ho azy ny afalia ny ray aman-dreny. Ayyuha almuslimun, riva wakapino Islam, ny fanaovana soa ny ray aman-dreny dia afatra napetraky Allah subhanahu wa ta'ala didy avy amin'ilay tompony izao tontolo izao. Qala azza wa jalla: wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Izahay dia nandidy ny olombelona hanao tsara ny ray aman-dreniny. Wa qala azza min qail: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ary nandidy ny tomponao hoe aza manompo afa-tsy izy irery ihany ianareo ary manaova tsara anireo ray aman-dreny. Allah subhanahu wa ta'ala no nahary sy nampisy atsika, fa ny ray aman-dreny kosa no niteraka sy nitaiza atsika no ny ery avy tamin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ashara al-mu'minin, riva wakapino Islam, lehibe tokoa ny soa vita ny ray aman-dreny. Nde isika hiverina amin'ny fahazazantsika hanao jeritodika amin'ny lasa ahatsaro ny fahalementsika tamin'izany. Ny tondrantsika sy volana tao an-kibony ny reny, ny kibony no tranontsika voalohany, ny sakafony no isakafoanatsika. Isaky ny mitombo isika dia miareraka izy, miamalemy ny vatany, ary rehefa hiteraka izy dia tena teo ambavany fahafatesana tokoa. Kanefa ny aretany ny marary rehetra, no zakeny ny manentena rehetra, ny aretany ny marary rehetra, no zakeny ny manentena rehetra. Ary vantany vao nahitanao ny masony dia adinony avy hatrany ny fanentenany rehetra. Mitsika avy hatrany izy, velom-panantenana izy mahita ny zanany. Mahatsaro sambatra tsy misy oatra azy. Velom-panantenana izy mahita ny zanany, mahatsaro sambatra tsy misy oatra azy. Avy eo tsy misasatra mikarakara anao izy andro amanalina, manolotra anao ny ainy ray manontolo, ny nono no sakafonao, ny fofoany no fatorianao, ny tanany sy ny tratrany ary ny lamosiny no fitengenanao. Mikarakara anao sy mitezanao izy, noana izy mba hovoky anao, miaritory izy mba hatory anao. Feno indrafo aminao tokoa izy, feno fangoram-po aminao, ary anao tsy mba fohy azy amin'izany. Mitomany ianao rehefa tsy eo akaikiny. Raha andeha izy sakananao, raha misy ratsy mahazo anao dia miazakazaka ianao mamonjy azy, velom-panantenana ianao vao mahita azy. Izany tokoa ny fahazazantsika. Ny baba kosa indray tsy mikely aina mitady sy miezaka mba hamelomana anao, miaro anao mba tsy hisy ratsy mahavo anao. Mivadibadika mandeha aty, mandeha ary, milanja ny mavesatra, miloloha ny sarotra, manao sorona ny ainy mba hitadiavana izay hamelomana anao. Rehefa mahita anao izy dia faly, rehefa manatona azy ianao dia mitsiky izy. Raha ivoaky ny trano izy dia sitominao, ary rehefa mody amin'ny trano izy dia miazakazaka mitolona azy ianao. Eny tokoa fa izany no fahazazantsika. Ary izany tokoa ireo ray aman-drenitsika, fa maninona isika ankehitriny no manadino izany rehetra izany. Inona no mahatonga atsika sahy manao teny mahery sy fietsika mahery amin'ireo ray aman-drenitsika, maniratsira azy ireo. Misy ny olona sasany, rehefa izy miresaka amin'ny ray aman-dreniny dia tsy miresaka amin'ny fanajana mihitsy. Ao anatiny tsy fanajana tanteraka no iresahany amin'ny ray aman-dreniny. Vao mitady zavatra aminy na maniraka azy izy ireo dia latsainy na omeny teny mahery. Hitanao izy anatiny andro anankiray tsy mitsahatra, mampiakatra sy mampidina ny telefoniny, miantso ny namany, ny vadiny, ny mpiara-miasa aminy, fa tsy misy na dia antso anankiray aza ataony amin'ny ray aman-dreniny mba manontany ny vaovaon'izy ireo. Raha mba fantatry izy ireny mantsy fa ny ray aman-drenin'izy ireo dia mangetaheta mafy ny aheno ny feon'izy ireo isanandro. Misy ihany koa ny sasany tsy mitsahatra mamadibadika ny telefoniny
mijery ny sarin'olona ato, mijery ny sarin'olona ary, tsy mba hitanao kosa izy mba mijery ny sarin'ireo ray aman-dreniny izay niteraka azy, tsy mba hitanao izy mijery ny sarin'ny mamany izay nitondra azy tao anatin'ny kibony. Ny sasany manevateva ny ray aman-dreniny noho ny vehivavy, noho ny vadiny. Eny fa ny sasany miaraka amin'ny vehivavy izay tsy vadiny akory, wal-iyadhu billah, ary mbola izany vehivavy izany no asiany lanjany sy ajainy mihoatra ny ray aman-dreniny. Mahafoy ny volany izy ho azy fa tsy mahafoy ho an'ny ray aman-dreniny, mahafoy ny fotoanany izy ho an'izany olona izany fa tsy mahafoy na dia minitra vitsy aza iarahany amin'ny ray aman-dreniny. Ny sasany moa mahasay manompa sy mikasitanana ny ray aman-dreniny mihitsy. Fa nas'alu Allah as-salamata wal-afiya. Falnattaqi Allah fi anfusina. Isika tahotra ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny tenatsika. Falnattaqi Allah fi haqqi al-walidain. Isika atahotra ny Allah subhanahu wa ta'ala manoloana ny zon'ireo ray aman-dreniny. Ny fanaovana ratsy ny ray aman-dreniny dia anisan'ny fahotana lehibe indrindra, tsy ahazona ny paradisa, ary ny saziny zany dia manomboka ety an-tany. Qala sallallahu alayhi wa sallam: ala uhaddithukum bi akbari al-kaba'ir. Moa ve tsy holazaiko aminareo inona no fahotana tena lehibe indrindra? Qalu bala ya rasul Allah. Ny teny ireo sahaba hoe eny ry iraky Allah. Qal al-ishraku billah wa uququ al-walidain. Ny fanaovana shirka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary ny fanaovana ratsy ireo ray aman-dreniny. Wa qala nabiyukum sallallahu alayhi wa sallam: thalathun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah: al-'aqu biwalidayhi wal-mar'atu al-mutarajjilah wad-dayyuth. Misy olona anankitelo nambaram-paminany sallallahu alayhi wa sallam, izy ireo tsy hiditra amin'ny paradisa, izy ireo tsy hiditra amin'ny paradisa, izy ireo tsy hiditra amin'ny paradisa, ary Allah subhanahu wa ta'ala tsy mijery azy ireo amin'ny andro farany. Iza izy ireo? Anisan'ny voalohany indrindra amin'izany ny olona izay manao ratsy ny ray aman-dreniny. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam: raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf. Matiantoka sy ory tanteraka, matiantoka sy fadiranovana tanteraka, matiantoka sy fadiranovana tanteraka. Nantany ireo sahaba hoe iza izany ry iraky Allah? Qala man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhul al-jannah. Dia ny olona anankiray izay nahatratra ireo ray aman-dreniny antitra eo akaikiny, na izy roa na ny anankiray amin'izy roa, kanefa izy tsy niditra amin'ny paradisa ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ashara al-mu'minin, riva wakapino islam, ny fahaveloman'ireo ray aman-drenitsika na iray amin'izy roa eo akaikitsika dia fahasoavana lehibe. Fahasoavana lehibe zany avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ka tokony ararotina alohan'ny ahatongavany fanenenana amin'ny fotoana izay tsy mahasoa intsony ny fanenenana amin'izany. Firy tokoa mantsy ireo olona izay tsy nahita ny ray aman-dreniny akory nanomboka tamin'ny fahazazany. Firy ihany koa ireo izay nilaza ny ray aman-dreniny na ny anankiray amin'izy roa, ka anisan'ny endrika fanaovana tsara ny ray aman-dreny ny fanaovana ny fanehoana lalandava, ny fitiavana azy ireo, ny fanajana, ny fankatoavana, ny fanomezana asina, ny fahalalam-pomba miaraka amin'izy ireo, ny fahamarinana rehefa miresaka amin'izy ireo, ny fiezahana manao izay mampifalifaly azy ireo mandrakariva, ny fanomezana sy fanampina azy ireo araka izay anananao fahefana. Tsy mampiakapeo rehefa miresaka amin'izy ireo fa miteny amin'ny fomba malefaka sy mendrika indrindra, tsy manevateva ary tsy maniratsira azy ireo ihany koa na amin'ny fiteny zany na amin'ny fihetsika. Mieza miaro azy ireo amin'ny loza sy ny ratsy rehetra, manambany tena eo anatrehan'izy ireo, fa miroso amin'ny fahanterana mandrakariva ireo ray aman-drenitsika, miroso amin'ny fahalemena taoriany nandanian'izy roa ny erin'ny ray manontolo, nandanian'ny fotoany sy ny fananany ho fitezana sy fikarakarana anao. Eny lehibe tokoa ny zon'izy ireo. Yaqulu ibn Mas'ud radiyallahu anhu: sa'altu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Miteni ibn Mas'ud
radiyallahu anhu fa hoe izaho nambarany dia nanontany any mpaminany sallallahu alayhi wa sallam hoe inona no asa tena tiany Allah subhanahu wa ta'ala indrindra. Qala as-salatu ala waqtiha, dia niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam hoe ny fanaovana ny salah amin'ny fotoany, izany hoe amin'ny voalohany fotoany izany salah izany. Qultu thumma ay, avy eo zany teny taminazy hoe inona koa ny manaraka izany. Qala thumma birru lwalidain, dia niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam avy eo ny fanaovana tsara amin'ny ray aman-dreny. Qultu thumma ay, avy eo zany teny hoe inona ihany koa manaraka izany. Qala thumma aljihadu fi sabilillah, avy eo nambarany ny jihad, ny ady masina amin'ny lalany Allah subhanahu wa ta'ala. Mieza manao doa tsy tapaka ho azy ireo, na mbola velona ny ray aman-dreninao na ihany koa efa tsy eto ambony tany intsony. Ary tandremo sao ianao alaim-panay, ietrehitra fa rehefa tsy mpino islamo ny ray aman-dreninao na koa nisy lesoka nataon'izy ireo taminao hoe ahazoanao alalana izany, tsy anaovanao tsara azy ireo na anaovanao ratsy azy ireo mihitsy aza, tsia adidinao foana ny manao tsara mandrakariva ny ray aman-dreninao. Eny fanananao ratsy, eny fanananao ny ratsy taminao aza izy ireo na tsy mpino islamo aza izy ireo, ary anisan'ny tsara indrindra afaka ataonao ho azy ireo amin'izany dia ny fiantsoanao azy ireo amin'ny finoana islamo sy fananarana tsara izay omenao azy ireo. Ary taddio fa ny zonao dia tsy misy andro ho ambony mandilatra zony Allah subhanahu wa ta'ala, kanefa enoy ny teniny Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny Qur'an, anishkur li wa liwalidayka ilayya almasir, makasitra ay ianao ary makasitra ireo ray aman-dreninao fa aty amiko tokoa no iverenanareo. Wa in jahadaka, ary raha toa ka miezaka ireo ray aman-dreninao ala an tushrika bi, hoe hitarika anao andeha ampirafy za, anao shirky amiko nambarany Allah, ma laysa laka bihi ilmun, zavatra tsy anananao fahalalana velively, fala tuti'huma, oka ianao tsy anaraka ny tenin'izy ireo amin'izay fotoana. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, fa kosa miara-miaina amin'izy ireo ianao amin'ny fomba zay tena mendrika indrindra. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أرنا ديدين تنبنوي أزمانهم بفتيزياني ينريو أرمانو فسوا أمني ريو ريا مندين راتات فانتيرنا إيوا كيكنو ني إرايا من زروا نا إزروا ميت دي أزمتين من زروا ميت وأوف تين إذا نسن متوى فيرين ساسا ومفنا إندين كنيفا الله سبحانه وتعالى raha toa ka mbola nisy teny ambanimbany izany ufy izany atao amin'ny ray aman-dreny dia mbola nosakanany nandrarany atsika izany. Ary aza mandraona azy roa fa manaova teny mendrika hatrany ho azy ireo ary manetretena sy miambania ho azy ireo ho mariky ny indrafo amin'izy ireo ary mitenena hoe tompo mamindrafo azy roa tahaka ny nitezan'izy roa ahy fony zao mbola kely. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات معاشر المؤمنين، متمسمتك نؤفني لازن ريماندين mety nahatsapa fa nanao tsy nety tamin'izy ireo fony fahavelon'izy ireo ka manenina izy ankehitriny amin'izany dia fantaro fa mbola misy ny azonao atao ho azy ireo ka miazakaza mieza manao izany mialohan'ny ialanao eto an-tany, miazakaza mieza manao izany
mialohany ialanao an'ity fiainana eto an-tany ity. Anisan'izany ny fanaovana doa maro ho azy ireo, famoahana sadaka amin'ny anaran'izy ireo, fanaovana tsara amin'ireo avana sy naman'izy ireo, fa ireny asa ireny dia anisany mahasoa azy ireo any am-pasana. Tadio mandrakariva fa ireo ray aman-drenonao any am-pasana dia miandrandra sy manantena doa tsara avy aminao zanak'izy ireo, manantena sadaka mifono tombontsoa maharitra ataonao amin'ny anaran'izy ireo. Ho an'ireo kosa izay mbola nomeny Allah subhanahu wa ta'ala anjara, mbola mahita ny ray aman-drenin'izy ireo ankehitriny ka mahatsapa fa nanao ny tsy mety tamin'izy ireo ihany koa, nanao ny tsy rariny tamin'izy ireo ihany koa, miazakaza mifono amin'izy ireo, miazakaza mangataka famelan-keloka amin'izy ireo, mialohany atongavany ilay fotoana izay isarahana, mialohany atongavany fahafatesana amin'izy ireo, mialohany katonany varavarana anankiray izay anisany varavarana misokatra makany amin'ny paradisa, ary singanina manokana amin'izany ny reny izay araky nambaran'ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny mpanaradia azy anankiray izay nanontany azy manao hoe ayu nnasi ahaqqu bihusni suhbati, iza no olona tena mendrika iarako amin'ny fomba tena tsara indrindra eto ambony tany? Qala ummuk, ny mamanao nambarany. Ny teny izany olona zany hoe avy eo iza koa? Qala thumma ummuk, avy eo ny mamanao. Avy eo iza ndray koa? Qala thumma ummuk, avy eo ny mamanao. Qala, avy eo ny teny lay olona hoe iza ndray koa? Qala thumma abuk, avy eo ny babanao. Naverimben'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam intelo ny reny satria manana ny toerany manokana izy, ary nosinganiny Allah subhanahu wa ta'ala manokana ihany koa izy anatin'ilay aya. Inona no antony mahatonga hoe naverina intelo izy? Satria misy zavatra telo izay niaretany renitsika izay tsy misy andro mihitsy ny babatsika navita ny zakany izany na hoe niatrika izany. Voalohany indrindra amin'izany ny fitondrany atsika tao anatin'ny kibony, manaraka faharoa amin'izany ny fiterahany atsika, ary ny fahatelo ny fampinonoany atsika. Aoka isika anao tsara mandrakariva amin'izy ireo, ary tadio mandrakariva ny tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ilzamha fa thamma ilzam qadamaha fa thamma aljanna, ilzam qadamaha fa thamma aljanna. Mifikira ianao amin'ny tongotra ny reninao, zany hoe manaova tsara mandrakariva amin'ny reninao, naiza ny toerana misy azy, fa thamma aljanna, fa ao amin'izany nambaran'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam no misy ny paradisany Allah subhanahu wa ta'ala. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم عباده المؤمنين، فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي السبطين علي، وعن سائر صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم أحياء فأسعدهم وألبسهم لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم اختم بالصالحات أعمالهم وبالسعادة آجالهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفهما وأنت راض عنهما غير غضبان برحمتك يا كريم يا منان يا رحمن. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم أمواتا فارحمهم، اللهم
اللهم ارحمهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم سكنهم فسيح جناتك، اللهم أفرشهم من الجنة وافتح لهم بابا إلى الجنة، اللهم وسع لهم قبورهم، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.